dia faly miarabantsika tsirairay avindray a eto amin'ny fandarana miomana iaona amin'Andriamanitra ao. Efa niresaka sika teo aloha teo momba ny fanamasina, lazaintsika teo hoe tena ilaina ny fanamasina satria ny fanamasina no mampibebaka, ary ilaina ny fanamasina sy ho anao izay miasa ho an'Andriamanitra dia ino no anananao hery sy fahefana hitory an' Jesosy, hanambara an' Jesosy, ary ny fanamasina no manokatra anao, mampafantatra anao ny sitrapon'Andriamanitra. Ilaina ny fanamasina, tia ny fanamasina no mahatonga anao tena hoe ho feno hery sy feno fahefana anao ny sitrapon'Andriamanitra. Ary ny fanamasina tsy azo amin'ny resaka hoe fandaminana sy zavatra apetraky ny olona sy ny boky apetraky ny olona, tsara ny boky, fa ny fanamasina mihitsy dia azo rehefa mibebaka ianao ary mankatoa mandohalika eo anatrehan'ny tompo. Dia maro ny zavatra efa andresantsika tamin'izany fa mbola tohizantsika hatrany asan'ny apôstôly toko voalohany 9:9 raisika tamin'izay dia hoe ny fanamasina ilatsaka aminareo dia azo hery anareo. Io fanamasina io mampafantatra anao ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetrarehetra. Ray andro Jesosy rehefa nanontany ny mpianatra hoe ataon'ny olona iza moa zahako, Jesosy zany resaka tamin'ny mpianatra dia nanontany hoe inona ny lazain'ny olona any ambadimbadika any momba anahy, dia niresaka teo daholo ny rehetrarehetra. Dia Petera ny teny hoe ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra velona. Dia avy eo Jesosy ny teny, jerentsika tsara zay ao amin'ny Matio 4:7 hoy Jesosy mahatsy amin'ny Petera hoe sambatra ianao ry Petera, sambatra ianao ry Simona zanak' Jona, satria tsy nofo aman-drà no nanambaranao izany fa ny ray izay any an-danitra. Zavatra resantsika indray zany amin'ity fandarana manaraka ity dia ny hoe ny fanambarana avy amin'ny fanamasina. Mila manana izay fanambarana avy amin'ny fanamasina izay tsika, ahafahantsika mandeha miasa, mandeha mitory, ahafahantsika mijoro ihany koa, tsy ho voatafika ilay ratsy ary tsy ho lavo, tsy empotra rehefa avy eo. Tahaka izay ny Petera, sambatra ianao Jesosy, sambatra ianao ry Simona zanak' Jona, fa tsy nofo aman-drà no nanambaranao an'izany fa ny raiko izay any an-danitra. Inona moa ilay nilazain'i Petera? Petera ilay niteny hoe ianao Kristy, ianao no zanak'Andriamanitra velona. Tsy nisy nahalala an'izany, ny fariseo tsy nahalala an'izany, ny sadiseo tsy nahalala an'izany, ny mpanorandalàna tsy nahalala an'izany, ny mpisorona tsy nahalala an'izany hoe io Jesosy io inge, io Jesosy io inge, io inge le zanak'Andriamanitra velona, io inge le mpanjaka ny mpanjaka, io inge le amitan'ny famonjena. Tsisy nahalala an'izany, na dia nahay baiboly ary izy, na dia nitahiriny hoe Torah na hoe boky ny lalàna ary izy, reo mpitahiry reo tsy nahalala an' Jesosy, tsy nafantatra an' Jesosy satria nahoana? Tsy avy amin'ny boky no halalana an'izany, tsy avy amin'ny boky dimy ny lalàna no nahalalana an'izany, fa samy namaky tao daholo fa tsy nahafantatra. Fa ny ray avy any an-danitra mihitsy no manome an'izany ao anaty halalana hoe Jesosy Kristy ianao ny zanak'Andriamanitra velona. Dia izay ny lazain'i Jesosy tamin'ny Petera hoe sambatra ianao. Ny tena mahasambatra anie dia mahalala an' Jesosy, mahafantatra an' Jesosy. Ny tena mahasambatra anie dia ny mahafeno ny fanamasina, ny mahasambatra tsy ny vola aman-karena, ny mahasambatra tsy ny fananana arena be, ny mahasambatra dia ny manana an' Jesosy, ny mahasambatra dia manana ny fanamasina, ny mahasambatra dia ianao maheno ny feon'ny Dada, ianao maheno ny feon'ny Ray, ianao maheno ny feon'i Jesosy, ianao maheno ny feon'ny fanamasina ao anatinao ao, mitarika anao. Izany ny mahasambatra. Ary zay nahatonga Jesosy ny teny marimarina tamin'ny Petera hoe sambatra ianao ry Simona zanak' Jona, fa tsy nofo aman-drà no nampianatra anao an'izany. Tsy nofo aman-drà zany hoe tsy ireo mpanorandalàna, tsy ireo fariseo ireo, tsy ireo sadiseo ireo, tsy ireo mpisorona be ireo, tsy ny teolojia, tsy ny école théologique, tsy ny école biblique, tsy ny faculté de théologie, tsy ny boky, fa ny fanamasina. Betsaka ange no mianatra, betsaka ange mamaky boky, betsaka ange no navita fianarana momba amin'ny baiboly sy momba ny hoe teolojia, fa tsy mahalala an'izany hoe fibebahana zany, tsy mahalala an'izany hoe fahamasina an'izany, tsy mahalala an'izany hoe tahotra an'Andriamanitra zany, fa ao anatin'ny lasa ao anatin'ny fieboeboana ary ao anatin'ny firehareana ary. Hoy ny tenin'Andriamanitra hoe ny fitiavana mampandroso fa ny fahalalana mampieboebo. Be da be no manam-pahalalana. Ianao mety mahala-pahalalana be da be no za fito taona nianatra nalala be da be, fa raha vao tsy eo aminao Jesosy dia fieboeboana le izy, tsisy aina le izy. Fa Jesosy fanamasina ny mila anananao. Zavatra anankiray, jerevo Nicodémosy. Nicodémosy, docteur de la loi, tonga ary nalina nakao amin'i Jesosy satria menatra ny olona mijery nanatona an' Jesosy. Dia hoy izy hoe Jesosy
lazay ho anay ny tena marina fa tsisy mavita an'ireo fahagagana ataonareo raha tsy avy amin'Andriamanitra izy. Nikodemosy mpahay lalàna, nitahirin'ny lalàna ary napita ny tenin'Andriamanitra tamin'ny olombelona fa tsy nalala ny fahamarinana tao satria tsy nahanana an'ilay fanambarana na hoe révélation ny amin'ny Jesosy ny amin'ny tenin'Andriamanitra. Dia nanatona moramora ny Jesosy izy, tao Jesosy nilaza azy ny fahamarinana. Nikodemosy aza milaza aminao, raha tsy ateraka andray ny olona Nikodemosy tsy mahazo miditra ny fanjakan'Andriamanitra. Gaky Nikodemosy, ahoana zany? Tsy fantatry Nikodemosy satria nahoana? Ny soratra mamono fa mifanahy amin'ny mahavelona. Satria nahoana? Tsy tao amin'ny Nikodemosy le fanambarana, fa tonga teo amin'ny Jesosy izy dia nambaran'i Jesosy izy, nambaran'i Jesosy ny fahamarinana. Raha tsy ateraka indray ny olona tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy takatra Nikodemosy zany, ho averina ny ekibo ary fezahako dia hiteraka indray. Fa Jesosy nilaza an'ilay fiovaam-po, Jesosy nilaza an'ilay fibebahana. Firy ny olona nianatra tenin'Andriamanitra, firy ny olona nivoaka fianarana ara-baiboly no manambara ny fibebahana, no manambara ny azo fijaliana, manambara ny tahotra an'Andriamanitra, manambara ny fahamasinana, manambara ny Jesosy dia Jesosy ihany amin'izao fotoana. Firy ankavitsiana. Aiza ny olona matahotra an'Andriamanitra, aiza ny olona feno fahamasinana, aiza ny olona rakofa ny fanamasina, feno ny fanamasina, mitomany midradradrada eo anatin'i Jesosy isan'andro mahisy fanahy vonjena. Vitsy zany. Fa ny ankamaroany mitady ny tombony ho azy. Hoy Paoly any amin'ny Filipiana hoe kibony no Andriamanina, tsy misaina afa-tsy ny zavatry ny tany izy. Be da be misaina vola, mandrahona mpanompon'Andriamanitra, rehefa tsy mandoa fahafolo-karena, rehefa tsy mandoa adidy, rehefa tsy mandoa vola, rehefa tsy mandoa rakitra, dia mandrahona mpanompon'Andriamanitra. Satria tsy ao ny fanambarana ny amin'i Jesosy. Mitandremintsika. Petera nilaza hoe mitandrema ianareo mpiandry ondry, ny ondry izay napetraky ny tompo tandremanareo dia tandremo amin'ny fahatahorana, tsy manjakazaka amin'ny anjara fanompolo, fa manome fitiavana, manome fiainana. Ny Paoly rehefa feno fanamasina, ny Paoly na ny aiko ary izy foko omeko anao, amizeko anao. Satria tao amin'ny fitiavana, mbola iresaka tsika ao aoriana fa nivokatry ny fanahy voalohany indrindra dia ny fitiavana. Firy ny mpanompon'Andriamanitra, zahako ianao firy tsika ny manana ny fanamasina ka tena hoe mafoy tena, manana fitiavana, maneho fitiavana ho an'ny olona rehetrarehetra. Mampalahelo mijery fa milaza fa mpanompon'Andriamanitra manana ny fanamasina nefa miavonavona, makahala, miteny ratsy, manisy ratsy olona, manao mody tsy mahita, ary ao anatin'ny fiatsaram-belatsy ity velana izy mitsikitsika aminao fa ao anatin'ny feno fialonana. Firy nefa mpanompon'Andriamanitra, ny fanjakan'Andriamanitra iainanao nga ao anatin'ny fialonana, fanjakan'Andriamanitra iainanao nga ao anatin'ny avonavona, fanjakan'Andriamanitra iainanao nga ao anatin'ny fiatsaram-belatsy. Fanjakana hafa zany fa tsy ny fanjakako. Ny ary fanjakako dia fifaliana, ny fanjakako dia fitiavana. Hoy Jesosy hoe fitiavo ny fahavalonao. Raha noana ny fahavalonao ome hoanina izy, raha mangetaheta izy ome rano izy isotrony. Firy manao an'izany raha tena zanak'Andriamanitra ianao. Fa ny fanjakan'Andriamanitra dia fitiavana, fitiavana. Lasa mandeha any amin'ilay fitiavana moa za, fa zay le any Nikodemosy teo hoe tsy nanana ny fanambaran'Andriamanitra izy. Hevery ho aiza ny lalantsika raha ho any amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianao ka mbola ao anatin'ny fankahalana, ao anatin'ny fialonana, ao anatin'ny fiavinavonana, ao anatin'ny tena hoe tsy famelan-keloka, dia mihevera tena fa tsy handray anao ny fanjakan'ny lanitra, tsy handray anao ny fanjakan'i Jesosy Kristy, fa fanjakana hafa angamba anao ndray anao, fa fanjakan'i Jesosy tsy mandray anao amin'izany. Hevero ny lalanareo, aoka iainao ao anatin'ny fahafenon'ny fanamasina, feno fitiavana, feno fanetretena, feno fahalemem-panahy, feno fitiavana na dia ny fahavalo ary. Fa zany ny dedavana. Jesosy efa nororana, efa nosatroana tsilo, efa nasiana vinegra, efa nomena rano vinegra hosotrona, efa noesoesona, fa hoy Jesosy hoe mamelany elony fa tsy fatan'izay ataony. Firy ny mpanompon'Andriamanitra ny manao an'izany. Raha manana ny fanamasina dia mahavita an'izany. Fa ny akamarony dia tsy ao anatin'izany. Ny akamarony alazaiko teo dia mandrahona mpanompon'Andriamanitra, mandrahona zanak'Andriamanitra, mandrahona pino, mankahala pino, manambotro pino, manavakavaka, tsisy fitiavana. Stefana rehefa nitoram-bato satria nitory ny tenin'Andriamanitra tamin'ny hery sy ny fahefana, dia hoy Stefana hoe mamelany elony fa tsy fatan'izay ataony. Zany ny herin'ny fanamasina amin'izao fotoana ny mpanompon'Andriamanitra, laza fa zanak'Andriamanitra. Ny ankamarony tsy manana ny fanamasina, mialatsiny amin'ny lazan'izany, fa zany ny fahamarinana. Lasa mitarika anao hanao politika, lasa mitarika anao hanao
fitsitokotokoana milasa mitarika anao anisy fifankalana anisy fizarazarana zany ve ny antsonanao raha paster ianao zany ve ny antsonanao raha mpanompon'andriamanitra ianao raha mpanompon'andriamanitra ianao paster mpamahana ondry amahana ondry ny antsonanao fa tsy anao politika tsy anisy aloko politika ao anatina fiangonana ka zay tsy mitovy loko aminao dia ho ankala ianao sy tsy horarahinao evero ny lalanao malahelo ny fanamasina amin'izao fotoana izao malahelo ny fanamasina amin'izao fotoana izao eto Madagasikara fa be da be ny nantson'Andriamanitra be da be ny mpanompon'Andriamanitra be da be milaza fa olon'Andriamanitra natokany ianao hitory ny tenin'Andriamanitra natokany ianao amana ny ondry nefa ianao to lasa mivily lalana lasa any amin'ny politika lasa any amin'ny arena an'izao tontolo izao lasa any amin'ny fomba an'izao tontolo izao lasa any amin'ny atserisetra an'izao tontolo izao nga zany ny antsonanao dia hitory fifaliana hitory fitiavana anao fampihavanana ilaza ny fitiavan'Andriamanitra mihevera tena evero ny lalanareo fa malahelo ny fanamasina ny amin'izany malahelo ny fanamasina ny zany ny amana ny ondry ny antsonanao ny anompo ny antsonanao ny anetry tena ny antsonanao ny zanak'olona ho Jesosy tsy tonga mba hotompoina fa tonga mba anompo avitra isolo maro raha zanak'Andriamanitra ianao na paster ianao na apôstôly ianao na evangelista ianao na mpampianatra ianao na inona iatsonanao dia natsona ianao anompo fa tsy hotompoina ao amin'ny fanamasina no ananana an'izany fanetretena toirantsika le Nikodemosy teo rehefa avy eo Nikodemosy rehefa nitenen'i Jesosy nanana ny fanabarana jereo any amin'ny farany filazantsara fa Nikodemosy anisany naka amin'ny fatin'i Jesosy rehefa maty Jesosy nitondra Jesosy tany am-pasana satria babon'i Jesosy ny fony fariseo izy mpahay lalàna izy fa babon'i Jesosy izy avy eo ianao koa ne afaka babon'i Jesosy ianao koa ne afaka mianatra ao amin'i Jesosy manana fanetretena raha mbola tsy hainao le tenin'Andriamanitra raha mbola tsy hainao le fahamasina raha mbola tsy hainao le fahazavana raha mbola tsy hainao le hoe fibebahana raha mbola tsy hainao le hoe fanetretena raha mbola tsy azonao le fanambarana avy amin'i Jesosy avelao ny diplomanao avelao ny placenao avelao ny positionnao ndana mandoalika mivavaka ndana manetry tena mivavaka dia mivavady tena hoe ambarao mombanao Jesosy io afaka manatonary ianao tsy maninona tsy za tsy mandahanao misokatra danadanao anao mivaravarana ny vavady mandray anao mampifanetretena ary afaka mpianatra anao raha tena tia atoro ianao taka Nikodemosy nakao amin'i Jesosy haleloia ho an'i Jesosy ihany ny voninahitra fa zany ny zavatra nisy nakao amin'i Jesosy Nikodemosy ary jerevo ndraiky io any filazantsara any rehefa nanome fahefana ny mpianatra Jesosy ary rehefa nandeha nitory ny mpianatra dia ozy ny mpianatra hoe Jesosy eo na ny fanahy maloto ary atorinay dia miala dia ozy Jesosy aza mifaly satria manaky anareo fanahy fa mifalifa voasoratra any an-danitra ny anaranareo tao riritra kely tamin'izay dia ozy ny baiboly hoe mibitaka anaty Jesosy faly Jesosy dia ozy Jesosy hoe raha io misaotra anao fa nafeninao tamin'ny manan-tsaina sy ny olo-kendry zany zavatra zany fa nasehonao tamin'ny zaza madinika re olona ny olo-kendry sy ny manan-tsaina mpanora-jalàna fariseo mpisorona be sadoseo ny théologien amin'izao fotoana nafenin'Andriamanitra taminy zany hoe fahefana ananana zany zany hery ananana zany fa nasehoany tamin'izy tamin'ny zaza madinika iza le zaza madinika ry Petera ry Jakoba ry Jaona le olona tao anatin'ny fanetretena le olona tsy nanana diplôma le olona tsy nahay lalàna le olona tsy nahay iny le olona atao hoe tena hoe olona navela fotsiny eny amin'izao tontolo izao fa reny ny fidian'i Jesosy Korintianina voalohany toko voalohany vakio ny adala amin'izao tontolo izao ny fidian'Andriamanitra hampamenatra ny endry ny malemy ny fidian'Andriamanitra hampamenatra amin'ny matanjaka zay natao tsinotsinona ny fidian'Andriamanitra anehoana ny voninahiny haleloia mahery ane Jesosy hoe Jesosy tena tsy niantso ny fariseo mihitsy ara hiasa taminy tsy niantso ny sadoseo tsy niantso ny mpanora-dalàna tsy niantso ny mpisorona fa iza ny natsony jiolany natsony ny ry Petera mpanjony natsony iza ny natsony mpamory hetra ny natsony le olona mpanao escroquerie sy ny mpanao magoy sy ny mpanao risoriso sy ny mpanao kolikoly no natsony ovay ibebaka gagy anao avy eo ohatra nanino reto satria nanaiky an'i Jesosy izy nandray le fanambarana avy amin'i Jesosy izy nandray ny fanamasina izy lazaiko aminao fa zany ny zava-dehibe hoy Jesosy tamin'ny mpanora-dalàna sy ny fariseo sy ny mpisorona sy ny mpahay lalàna sy ny sadoseo sy ny mpisorona be ny mpamory hetra sy ny mpivaro tena ozy izy ny mialohanareo any amin'ny fanjakan'ny lanitra mahamenatra ane zany teny zany tena mampitsoka mampirina mihitsy ne zany eritrereto raha isika pastera isika manana toerana ambony eo amin'ny fivavahana no natsony Jesosy dia ianao efa mialoha lalana anao any an-danitra ny mpamory hetra sy ny mpijangajanga
satria nahoana ny anareo fomba ety ivelany, ny anareo fombafomba, ny anareo lalàna nondraisinareo, fa tsy le fiainana nondraisinareo, tsy le fiainana nondraisinareo. Ny olona zao mitady fiainana, ny olona zao mitady fiovana, ny olona zao reraka amin'ny resaka rabola sy resaka didy sy resaka andraikitra sy resaka fangejana amin'ny fombafomban'olona, fa ny olona zao mitady fiainana, ny olona zao mitady fitsaharana, ny olona zao mitady famelan-keloka. Inona zay fiaina? Ny olona zao mitady an Jesosy, ary rehefa tsy ahita an Jesosy raha tsy manana ny fanamasina, ary tsy afaka hanambara an Jesosy amin'ny atsakany sy andavany raha tsy manana ny fanamasina. Zany ny fanambarana mila manana an Jesosy, manana ny fanamasina. Aizany misy atsika toizako ihany zany, efa maraparana ny fotoantsika, fa aoriana indray mbola toizana, fa ny fanamasina dia zava-dehibe. Izy ary no mahazo ny fanamasina, ny olona mibebaka, ny olona mankatohan'Andriamanitra, izay no mahazo ny fanamasina. Avy eo avy eo tsy maninona omen'olona boky ianao, miditra ny ampianarina ianao, momeny ampianarina ianao, manana ny fanamasina, ao anatin'ny fanamasina, feno ny fanamasina. Fa izany ny zava-dehibe ry havana, zay mahatonga anay mikika amin'izao fotoana izao, zay tsy hitarika anao ho any aminay, ho any amina tompom-pivavahana, ho any fikambanana, zay hitarika anao ao amin'ny Jesosy, zay hitarika anao halala ny fanamasina. Za raha mitory aminao eto, za tsy hitaona aminao mitsy hoe tongava amin'ny alahady, hivavaka ao anao zay, azo fitahina ianao. Tsy mila an'izany. Eto ianao dia eto, raisinao ny fitahina amin'ny Jesosy. Tsy miazo anao hoe tongava alahady fito, alahady enina, alahady valo, na hoe ndao hiaraka efapolo andro hitokana handray fanazavana ny amin'ny tenin'Andriamanitra. Mety misy tena hoe amin'ny fahitsipolo no milaza an'izany, fa ny ankamaroany manahy ihany fa resaka fitadiavam-bola sy fangoronan'olona. Fa za miteny aminao eto ihany dia mandray ny fitahina ianao amin'ny Jesosy rehefa mibebaka marina. Amin'izao voalohan-dohan'izao masy dia maro fampitomana hoe ndao any aminay, sofina rano ianao, hoentina mbavaka ianao. Fa za tsy miteny aminao an'izany. Mankanesa ao amin'ny Jesosy ianao, mankanesa ao amin'ny Jesosy ianao, dia ho tapaka ny oziny, tapaka ny oziny, tapaka ny oziny, ho afaka ny fahotana, manekeny azo fijalian Jesosy ianao, dia ho afaka aminao ny fahazaran-dratsy sy ny ngejany devoly rehetrarehetra, dia ho aminao ny fitahina. Fa raha ianao tsy manaiky an Jesosy ka ho tetezinao io akavanana sy akavisy rehetrarehetra alehanao rehetrarehetra io, raha vao Jesosy mihitsy ny tsy ao anatinao, dia tsisy fitahina ho azonao. Oabolana fa 5:15 vakio izay, vavaky ny marina anao kasitrahany, fa mifanatitra ataon'ny mpanota dia fahavetavetana, averiko ihany. Raha tsy Jesosy ny manjaka ao anatinao, na ho ary amin'ny akavanana, raha eo amin'ny akavia, amin'ny antokom-pinoana rehetra io ary ianao, dia tsy azo ny fitahina ianao. Fa raha fa Jesosy ny ao anatinao, na tsy ho any amin'ny akavanana, na tsy ho any amin'ny akavia, tsy ho aiza ianao, eo ampipetrahana ianao dia efa ao aminao ny fitahina. Salama 7:20. Fahasoavana sy famindrapo no anaraka amin'ny andro rehetra iainako. Rehefa ataonao ho mpanjakan'ny fonao Jesosy, rehefa ataonao le mpiandry ianao Jesosy, tsy misy hoe taona vaovao io dia ho avalona ny taona lasa dia andeha inay taona vaovao. Ny anay fitahina tamin'ny taona lasa mbola mitohy amin'izao fotoana izao, satria ny anay efa calendrier ny lanitra, fitahina mandrakariva, fahasoavana mandrakariva ao amin'ny Jesosy. Ampanitretena no ilazana an'izany, vokatra ny fanamasina, aoka tsy ho fitahantsika. Za milaza aminao ny fanalahidi tokana omenanao dia Jesosy Kristy. Jesosy Kristy ny fanalahidi tokana. Misy miteny anao hoe fanalahidi 7 azona fiadanana, fanalahidi 4 azona fahombiazana, fanalahidi 12 azona fitahina. Ray ny fanalahidi omeko anao ao amin'ny Apokalipsy. Izao no alfa sy omega, izao no manana ny fanalahidi, ny fahafatesana sy ny fiainantsika, efa maty aka velona indray. Halleluja. Jesosy manana ny fanalahidy, Jesosy ny fanalahidy masokatra ny varavarana rehetra. Maneke azy ianao, ho afaka ny fahotanao, ho afaka ny fahotanao, ho afaka ny gejanao, ho afaka zany. Ary izy ampahery ianao koa, anohana anao ihany koa izy ao anatin'izay ady mavesatra. Fa hoy izay zao tsy andao anao, tsy afoy anao akory. Hoy izay indro zao momba anareo mandrakariva ambara-patonga ny fataperan'izao tontolo zao. Hoy izy hoe ny zanako sy ny asan'ny tanako dia ao koa adidiko ihany. Manekehany Jesosy ho raisinao ny fanamasina. Toizatsika ny fampianarana momba ny fanamasina ao amin'ny ao aoriana. Fa izao no lazaiko anao, ity fampianarana ity tsy amidy izy ity. Misy mivarotra reto fampianarana reto, tsy azo amidy ity fa maimaimpona tompoko. Zay nomena maimaimpona dia aoko izara maimaimpona. Renay mantsy misy mivarotra any ambadibadika any. Tompo ane amindra fo aminao,
fa tsy natao hitadiavam-bola izy ty ary zay tsy mivarotra n'izy ty mihitsy fa zaraina maimaimpona izy ty raha mila maimaimpona ianao dia omena maimaimpona raha manasanay ianao hitory anambara dia anambara zay araka reny efa nlazainay rehetra reny fa tsy amboamboarina nao safosafona fa zay tiany tompo ambara dia sa mihitsika tafatoetra tsara ao amin'ny tompo a Jesosy tia atsika maherihery ny teny fa teny maherihery hoy izy hoe tsy tahaka ny kanota va ny teniko kanota zany nge tsy moramora fa manorotoro zany tsy tahaka ny afo va ny teniko ny afo zany nge tsy manampy fa mandoro zany fa mandoro manadio zay mandoro manadio zany ray aman-dreny malala mpiara-manompo malala pastera malala tianao Jesosy za koa tianao ary misokatra ny foko anao fa soavan'ny tompo aminao ary anokatra ny masonao anie izy alalanao an Jesosy ary torinao an Jesosy amin'ny fanahy sy ny fahamarinana ho azy ihany ny voninahitra mihoana indray tsika manaraka amen